Ny Bureau national misahana ny fizahantany sy ny Madavision no tompomarika ao anatin'ilay hetsika salon ITM ho tanterahana etsy amin'ny hôtel Carlton Anosy asongadina bebe kokoa ao anatin'izy ity raha nambaran'ny mpikarakara ny mahakasika ireo arenan'i Madagasikara. Isokatra rapitso 5 salon ITM mandiany 7 etsika entina indrindra ampiroboroboana ny sehatra ny fizahatany eto Madagasikara. Etsika karakarain'ny Bureau national misahana ny fizahatany na ny ONDM sy ny Madavision etsy amin'ny hôtel Carlton Anosy hatramin'ny 7 Mey ho avy zao. Efa vonina tanteraka amin'ny mpikarakara raha ny lafiny teknika no jerena. Anatin'ny fikarakarana tanteraka zany izahay atao amin'ny ONDM sy Madavision andray ireo mpandray anjara izay hitantsika mandritra n'ity salon du tourisme 3e édition ity milamina tsara daholo ny fikarakarana lohatreto. Voalohany indrindra aloha ny salon du tourisme international dia natao hivondrona ny nosy rehetra eto amin'ny Océan Indien ahitana ny île Vanille zany. Kan tanjona ho antsika malagasy dia ny ampahafantarana indrindra ho antsika malagasy ny zavatra mety ho hita eto atoerana zany. Avy eo tsika vao mety afaka mivarotra ho an'ny any ivelany. Fa tena votoanto aloha zany dia fifandraisan'ireo matianina rehetra amin'ny sehatry ny fizahantany. Fa hanamarika ity salon ITM mandiany 7 ity ihany koa ny karazana valandresaka entina nomezan-danja indrindra ny arenan'i Madagasikara. Ny fahatongavandreo tour opérateur izay ampahafantatra Anosy an'ireo mpizahatany manerana zao tontolo zao sy ny fandraisana anjaran'ireo mpahandrara avy amin'ireo ho nosy raha avavy.